tafiditra anatin'ny fandaram-pampianarana ionivy ny institut d'études politiques ny fitsidiana ireo androm-panjakana eto Madagasikara ny alakamisy 20 Jolay 17 teo ary ny tonga nitsidika ny anteny Merandolona ireo mpianatra avy amin'ny sampana club de débat ao amin'io sekoly ambony io nandritra ny fotoana nionan'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony tamin'ny foloan'ny anteny Merandolona Rakotomano Honoré no nanazavany ny asa manandraikitra sahanina atonivon'ny androm-panjakana araka ny voalazan'ny foloan'ny anteny Merandolona dia tsy azo ampiarina ny lalàna raha tsy avoaka amin'ny gazety Panjakana aorian'ny fantaniana azy avy eo anivon'ny parlemanta. Zany hoe ampianarana totory hatramin'ny farany ny ary mandrapoaka ny lalàna zay hoe tsy maintsy tanterahany vahoaka rehefa ohatra ka hoe ny avy nandalo tany amin'ny fisanabany lampanorenana zany dia nandeha tamin'ny fitiavan'ny président de la République inona atao hoe promulgation ary avy eo dia avoaka tamin'ny bazy Panjakana dia natao hoe mataotsika hoe iny natao hoe publication zany hoe amin'iny fa tena manakiry tanteraka ny lalàna fa raha ohatra mbola tsy mivoaka gazety Panjakana dia tsy manakiry tanteraka raha tsy misy le matetika hoe noho ny fahamehana dia rehefa avoaka amin'ny ena manjery izy dia tonga dia azo ampiarina zany dia iny ihany no rasady tsy maintsy efa tavoaka ny gazety Panjakana vao azo ampiarina. Nampafantatra ireo mpianatra ihany koa ny foloan'ny anteny Merandolona momba ny fisian'ny parlementaire ny tanora sy ny antom-pisiany. Ny tanjona aloha voalohany indrindra dia ny alala bebe kokoa ny momba ny Sénat. Tsy izany izay mahita kokoa ny zava-miseho aty amin'ny Sénat ary ihany koa ahafahanay mpianatra mahafantatra ny tanjona professionnel afaka tanterahanay any aoriana. Dia anisan'izany koa ny tanora izay betsaka no tsy dia liana amin'ny resaka politika fa nefa tena miankina amin'ny tanora ny hoavin'ny firenena.